sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Andriamanitro, mivetso ny hatsaram-ponao eto amin'ny tempolinao izahay. Manehoeho eran'ny vazantany ny agnarananao, ke derene atrezatreza ny tananao feno fahamarinana. Nalaigny avy ao amin'ny Salamo fa 7:7. Faly magnambola tsara atsika jiaby agnato ankatragno agny, atsika magnaraka manjohy tsy tapaka ity onjam-peo mamontsika ity. Isaoragna atsika zay tsy mitsahatra, magnaraka, mitandregny, mankafy ary mizara amin'ny hafa ny atsaragna ny akantony sy amamiany ity onjam-peo mamontsika ity. Manasanareo ary ampagnajagna, ampitiavagna, mbola hagnaraka hatrany hatrany sy hatramin'ny farany atrazatreza ity setra ifandraisantsika ity, ka noho zegny mampitediran'Andriamanitra ny fihetsiky ataontsika tsiraikaraiky. Inianty ny Eglizy Katolika magnerantany magnamelo hevitra lehibe ho antsika amin'izao andro 2 Febroary 2024 izao ny nanoloragna ny Tompo. Zegny dia agnatin'ny fankalazantsika ny fagnamasinagna ny jiro sy fitondragna azy ao amin'ny procession. Magnamariky fa i Kristy velona ao amintsika ary noho zegny no ankalazagna magnetriketriky ny nanoloragna ny Tompo. Arak zegny andeha arentsika hitandregny ny toroteny ndraiky fampianaragna hoentindray mandrentsika amintsika magnologna reo vakoteny maro samihafa tolotry ny Eglizy amintsika niany ity, ka raisitsika ampitiavagna, ampinogna ary amin'ny fanantenana izany mba ho afaka anolo tena karaha i Kristy any tsika rehetra. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vakiteny masina voalohany, boky ny Malakia mpaminany. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra: indro aho aniraka ny irako, ka izy no amboatra ny lalana eo alohako, dia ho tonga tampoka ao an-tempolony ny Tompo tadiavinareo, ilay anjeliny fanekena irinareo. Indro avy izy, hoy ny Tompony tafika. Iza no ahatanty ny andro iaviany, ary zovy no ajoro ramoseo izy, tahaka ny afony mpandrendrika izy, sy ho sahala amin'ny potasy ny panery lopitra.
Ipetraka mandendrika sy manadio ny volafotsy izy, anadio ny taranaky Levi izy, ka anadio azy toy ny volamena sy ny volafotsy, ka dia ho mpanompony izy ho an'ny tompo, anolotra fanatitra aradrariny aminy, ary ankasitrahiny tompo toy ny tamin'ny andro taloha, toy ny tamin'ny taona fahiny, ny fanatitry Joda sy Jerusalema. Izany ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Sika fali iravu annevunnaita zitumpu Hokai sika fali iravu annevunnaita zitumpu Antuku aku ditutup sinarani Ditan sini pun nawang Nunanuna zambundranu masina Sinampitoerazi ambuni niranu Sufinui akatani vuitini tumpu Arisa nui tuantuera na masina Izema diutala nasizema zavafu Arizai timanak na fanaya misabi Aukan sikay fali hiravu Amehunay jazitumpu Aukan sikay fali hiravu Amehunay jazitumpu Marina naviyam Andriamanitra Ilay Andriamanitra pamuziya azy Isany vahoaka nisany karoka azy Nikaroka ny tavan'Andriamanitry Jakoba Ianareo varavarana andrao ny takao Ianareo varavara-pagula Aukai sikay fali iravu Amehunnaita zitumpu Aukai sikay fali iravu Amehunnaita zitumpu Nipanzaka ni voninahitra iditra Fa izay mpanjaka ny voninahitra Ny tompo mahery tsiresina Ny tompo tsiresina minyazy Ianareo varavarana andrao ny tatao Niandray ianareo varavara-pagula Ny mpanjaka ny voninahitra iditreo Fa izy mpanjaka ny voninahitra io Aukai sikay fali iravu Amehunnaita zitumpu Aukai sikay fali iravu Amehunnaita zitumpu Tumpu Andriamanitra tumpony kafika Eny izy no mpanjaka ny voninahitra
Yesu Kristi mpanjaka, nifanai panamasina umevuninahita. Haukasika ifadi iravu amevuninahita zitumbu. Haukasika ifadi iravu amevuninahita zitumbu. Vakteny masina faharoa, taratasy ho an'ny kristianina Hebreo. Ry kristianina havana, satria manana nofo amandrany zaza dia mba naka izany koa I Jesua, andringanany amin'ny fahafatesany ilay manana ny fanjakany fahafatesana. Dia nidevoly sy ny fahafahany amin'izay rehetra nirainy fanandevozana nandritra ny andro rehetra ny iainany, noho ny tahotra ny fahafatesana. Na aiza tsy mba anjely no vonjeny, fa ny taranaki Abrahama no vonjeny. Ka izany no tsy maintsy nanaovana azy mitovy amin'ny olombelona havana amin'ny zavatra rehetra, mba ho tonga be famindrampo izy sy mahatoky ny amin'ny Andriamanitra. Anaovany sorom-pifonana noho ny otany olona, fa noho ny tenany nalaim-panahy sy nijaly indrindra no ahavonjeny izay alaim-panahy koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana nye Andriamanitra. Ombantsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoany izany. Evanjely masina nisoratiny Masinday Luka, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany, rehefa tapitra ny andro fidiovagna araka ny lalan'i Moizy, dia nentiny ray aman-dreniny ho an'i Jerusalema I Jesua mba atolotra amin'ny Tompo. Araka ny voasoratra ao amin'ny lalan'ny Tompo hoe, ny lahy voalohany teraka rehetra dia atao hoe masina ho an'ny Tompo. Ary mba fanatitra demona roa na zanabory roa araka ny voasoratra ao amin'ny lalan'ny Tompo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona atao Jerusalema, ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany, ka niandro ny fanalagna lahelo an'Israely. Ary tao amin'ny fanahy masina, sady efa nanambarany fanahy masina izy, fa tsy ahita fahafatesana mandra-pahitany an'i Kristy ny Tompo. Dia nentiny fanahy masina izy ankoho amin'ny tempoly, ka noho ny nitondra an'i Jesosy zazakely ny ray aman-dreniny, anao niaraka ny voadidin'ny lalagna ny aminy, dia nitrotro azy izy. Ka nisaotra an'Andriamanitra nanao hoe, ankehitriny ry Tompo, voalefanao ampiadanagna araka ny teninao ny mpanomponao, fa ny masoko nahita ny famonjena avy aminao, izay namboarinao teo anatreha ny firenena rehetra, dia fahazavagna ny ilon'ny jentily sady voninahitra Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-dreniny zaza noho ny zavatra nolazainy ny aminy. Ary nitsodrana azy re Simeona ka nilaza tamin'ny Maria reniny zaza hoe, indro ity zaza ity no voatendro fandavoana sy ho fananganana ny maro amin'ny Israely, ary ho famantarana itoeriny
ary ny fanaonao azy ho teteran-tsabatra mba hiseho ny hevitry ny fo maro. Ary nisy koa mpaminany vavy anankiray dia i Anania zanaka Fanuela, fokony Asera, efa antitra dia antitra izy. Dia fito taona no nanambadiany taoriany na virgina azy, ary efa mpitondra tena tokony 420 taona sady tsy niala tao amin'ny tempoly, fa nanompo an'Andriamanitra andro aman'alina tamin'ny fifadian-kaniny sy ny fivavahana. Tonga koa izy tamin'izany fotoana izany ka nidiran'Andriamanitra, ary nilazalaza ny zaza tamin'izay rehetra ny andro ny fanavotana any Jerusalema. Ary no tanterak'izy ireo ny zavatra rehetra araky ny lalan'ny Tompo dia nody tany Galilea tao Nazareta tanànan'izy. Ary ny tombo sy ny hanatanjaka ny zaza sady feno fahendrena ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra. Zany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina hava malala, izao 2 février izao no ankalazasika nanolorana ny Tompo tao an-tempoly, izay ansosika mahazatra hoe fetin'ny jiromasina, fanamasinana ny jiromasina, izay mahatonga sika rehefa manomboka ny Eukaristia manao ny procession mitondra ny jiro ao amin'ny eglizy, manambara an'izay nanolorana ny Tompo tao an-tempoly izay. Nefa ry kristianina hava malala, sara ny mampasiahy ary efa naverina matetika amintsika fa tsy manao teatra isika na fampisehoana raha manao izany fiesika izany, fa manao araky ny liturgie tokoa, izany hoe asan'Andriamanitra ka mivelona izay ankalazantsika isika. Sy hoe mahatsiaro fosiny tokoa manko isika, fa no miasa ny fanahy masina ao amintsika dia sady mangalaza no mahatsiaro ka mivelona n'izay ankalazaina. Androany ary kristianina havana dia mahatsiaro nanolorana ny Tompo tao an-tempoly tokoa isika. Raha ny marina kokoa dia izy no nanolotra ny tenany, izy ilay fahazavana, ka izany no mahatonga sika androany maneho an'izany amin'ny alalan'ny fitondrana ny jiro miditra ao an-deglizy. Sary ihany koa no mampisongadina fa mbola fisehoan'ny Tompo ny fankalazana an'io, satria ny jiro manilo ny fiainantsika dia siza fa i Jesosy. Raha zavaina fohifohy tokoa moa ny anton'izao fankalazana izao dia araky ny fampianarana ao amin'ny lalàn'i Moïse ao amin'ny Levitika 12:14, rehefa terada ny vehivavy iray dia midio mandritra ny 3 andro ka sy mahazo miseho sy miditra any an-toerana masina mandritra io fotoana io. Fa raha manisy isika dia ao anatin'ny fahataperan'ny andro fidiovan'ny Maria taorinan'ny miterany an'i Jesosy isika izao, raha araky ny lalàn'i Moïse vao novakisika teo. Fanolorana ny Tompo tao an-tempoly no izy lehilahy voalohany teraka ka atao hoe masina ho an'ny Tompo. Exode 17:12-15 ho fahaserovany nanafahan'Andriamanitra ny vahoakan'Israely nandevozona tany Egypte
ka nandripahanyilay matoa rehetra tao amin'ny Ezipsianina, na olona izany na biby, fa namonjeny kosa ny zanak'Israely. Ny voalohany teraka amin'ny biby dia tsy maintsy vonoina atolotra ho an'ny tompo. Ny voalohany teraka amin'ny olona kosa dia tsy vonoina fa avotana ka soloana amin'ny biby. Araka ny evanjely vondrenitsika teo dia voromailala nadomoina roa no atolotra. Fetin'ny jiromasina, fetin'ny fahazavana, i Kristy ny fahazavana anilon'ny gentily, araka ny tenin'ny Simeona, famantarana fosiny arak'izany ny jiro. Eny, fa nampiasaitsika amin'ny zavatra maro ka andraisana fitahiana noho ny finoana ananasika azy. Dia oko ho fantatra sika fa i Jesosy mihitsy no fahazavana ilaysika manilo ny fiainantsika, fa indrindra moa amin'izao andro makotra izay maro ny very fanaim-bola velona, very repère sy mahita izay lalakaleha. Ankoatrin'izany ry kristianina havana dia oko ho fantatra sika ihany koa fa an'ireo nanoka tena amin'ny fomba manokana hiainan'ny fahalavorariam-pitiavana araka ny sorotan'ny evanjely ao amin'ny Matio 7:15-20. Ty andro anio ty andro natokana ho an'ny religiozy zany izay miezaka anahaka an'i Jesosy ka natolotra ny ray manamasina ny tenany ho an'ny tompo sy ho an'ny olombelona. Isika koa avy nandray ny fahazavan'i Kristy tamin'ny batemy dia zary fahazavana eo anivon'ny mpiarabelona, ka mahatonga sika ihany koa anilon'ny hafa tahaka ny Kristy. Isika no Kristy mpiarabelona amin'ny olona, ka tahaka ny Kristy izay natolotra tao an-tempoly, ka izay no mahatonga sika hoe missionnaire vita batemy ka iraina zary tabernakla velona. Mifaningotra izany rehetra zany, mifameno izany rehetra izany, ary izay indrindra ry kristianina havana no ambaran'ny vakiteny androany fandrindra ny evanjely. Enitsika tokoa i Simeona milaza fa i Kristy no fahazavana, ka izay mandray azy dia lasa fahazavana koa, saingy zary fanafotonana kosa ho an'izay tsy mahay mandray azy. Ambarany Simeona amintsika ny tena dikany izao fankalazana izao. Rehefa nahita maso an'i Jesosy sy nitrotro azy teo an-tanany Simeona dia nilaza fa i Jesosy ilay fahazavana anilon'ny olona rehetrarehetra sady voninahitr'Andriamanitra hoy ny evanjely. Ary nisodrano azy ireo i Simeona ka nilaza tamin'ny Maria reniny zaza hoe indro ty zazy ty no voatendry ho fandavona sy ho fananganana ny maro amin'ny Israely, ary famantarana ho toerina ary ny fanahinao azy ho tanteray sabatra mba hiseho ny hevitra ny fo maro. Ny ankalazasika androany 2 février ary dia Jesosy manilo an'izao rehetra izao. Io no nahatonga sika mamerimberina fa tsy maintsy mitoetra ao amin'ny Kristy sika mba hamokatra ny fiainantsika. Izany no mahatonga sika manatanteraka ny kongresy eukaristika mba hanampy antsika hanana fitiavana manokana devotion ny eukaristia, ka hitoetra ao amin'ny eukaristia, ka sy hoe hitoetra ao fosiny fa hanana fiainana eukaristika, ka zary eukaristia ny ataosika rehetrarehetra. Inona moa ny dikan'izay? Zary fanolora-tena tahaka ny nataon'i Jesosy amin'izao 2 février izao. Sara koa ny manamarika ry kristianina havana fa tsy anaiky ny toerantsika ao amin'ny eukaristia ny rasy ny demona, fa nao izay anapitehana ny fiombonantsika amin'i Jesosy, ka azagaga isika raha misy fifanoherana matetika eo amin'ny fiainantsika, fa indrindra moa isika miezaka amin'izao kongresy eukaristika izao. Ka noho izany mila manao ezaka isika, mila miombona bebe koa amin'i Jesosy, ary izay ny tsy maintsy ametrahantsika ny vavaka ho voalohany amin'izao dia ataosika amin'ny kongresy eukaristika izao. Noho izany ry kristianina hava malala, aoko folakevitra isika fa tena modely ho antsika i Simeona sy Ana, satria izy ireo dia nanana faharetana ny vavaka tao an-tempoly, ary noho izay faharetany izay sarisiny sy fivadiana dia fantatra sika fa nahita ny famonjeny izy. Afaka nandray ny fahazavana izy ireo satria olona mivavaka, olona miray fo tanteraka amin'Andriamanitra. Tao amin'izy ireo ny fanahy masina, ka afaka nandray ny Jesosy ka nahita ny fahazavana izy ireo. Ka raha misy ary afatra manokana apetraka n'ireo olona izay asongadina amin'izao fetiny 2 février izao nanolorana ny tompo tao tempoly, dia izay hoe mivavaka ary izay ihany koa no mahatonga an'ity fety
ty fahatserovana ho an'ireo manoka tena. Ry kristianina ava-malala, sy afaka ndray ilay fahazavana tokoa isika raha sy ny fosika ny miova, raha mbola akombore amina zavatra maro ary amin'ny zavatra sisy antony tokoa. Ny fosika zany hoe zavatra ety ivelany dia sarotra ny toerasika ao am Jesosy. Mila fivampenitra mervaika isika ho isika raha te hanao départ vaovao fandrindra antenaisika avy amin'izao congrès eucharistika izao, ararotsika izao fiomanana izao mba iova tokoa isika ka esorisika ao am-posika ao zay miakombre ka sy afahasika mitoetra ao am Jesosy. Ka raha mbola ao anatin'ny fosika tokoa manko ry kristianina havana, ireny fialonana, ireny adiady, ireny fitiavatena ary ireny arena sy izy ireny, satria ny arena tokana de Andriamanitra. Ka ireny no mafeno ny fosika de sy misy toerana ho an Jesosy isony. Maizina isika ka sy afaka andray azy ka okary amin'izao fankalazana an Jesosy natolotra ao an-tempoly. Ny marimarina kokoa araka ny voalazantsika teo, izy nanolotra ny tenany amin'ny Andriamanitra azy mba ho fahazavana ho sik'olombelona. De oka i Jesosy anenika ny fiainantsika. I Jesosy de olombelona feno tanteraka tokoa no izy nanaiky ireo lalàna mametra azy amin'ny maha olombelona azy, satria araky ny lalàn'i Moïse de tsy maintsy atolotra ao tempoly ny zaza voalohany rehetra. Nanaiky an'izany Jesosy, io ny manambara fa olombelona izy ary ny maha olombelona azy no nentiny namonjenesika. Io le lazaisika matetika nanaiky ho fahotana izy zay sy nanoto mba hanafaka sika amin'ny fahotana. Ka izay no mahafahazavana azy ary nazahosika ny famonjena. Ka raha mandray azy ary sika ry kristianina ava-malala de afaka andeha amin'ny fahazavana. Ary zany no ambarany vakiteny voalohany ao amin'ny bokin'ny Malakia mpaminany: tonga tao an-tempolo ny tompo tadiavinareo. Tanteraka ao amin'ny fiainatsika zany afatra izany, satria isika ny tempolin'Andriamanitra, isika no eglizy ary i eglizy zay toerana n'Andriamanitra. Ka raha isika ary no masapa fa eglizy tokoa ka afaka mitondra n'ilay fahazavana eo amin'ny mpiarabelona amintsika, ka mahatonga atsika ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona. Zay ny ambaran'ny taratasiny Hebreo amin'ny vakiteny faharoa: sy maintsy mitovy amin'ny rahalany amin'ny zavatra rehetra Jesosy amin'izay rahalany. Nanaiky ho tonga olombelona tokoa Jesosy mba ho fanilo sy fahazavana, ary zany ny fanavotanao atsika. Ka izay koa zany sy maintsy lalana ho asika. Ary zay no antony ankalazana ny andro 2 février ty, ahatsiarovana an'ireo zay nanoka tena mba anahaka an Jesosy no ny fanokana tenany ireo mpanoka tena ny religiose. Ary tsy izy ireo ihany fa no ny bateminy resika de tsy maintsy zay koa ny lalana ao asika. Ka raha miditra amin'ny fiainatsika tokoa ary Jesosy, ka isika mitoetra ao am Jesosy de izy anavao ny fiainatsika ka anavao ny fianakaviasika, ny fiarahamonina misy asika, ny tontolo manodidina isika. Izany no tsy maintsy anaovasika ny départ vaovao. Azo lazaina ary kristianina hava fa nouveau départ ihany koa ny zava-niseho tao an-tempoly tamin'ny fotoana iny, araky ny tantaran'ny evanjely vao novakisika teo, araky ny fantasika ary efa natraterisika teo. De ny papa Masinday Jean Paul faharoa no nanokana nyty andro ty ho andro ny voatokana. Nofidiny zany ho isika mba hahafahasika mivavaka ho azy ireo manokana, ary indrindra andinian'izy ireo ny vocation mba hahatonga azy ireo tahaka ny Jesosy ho fahazavana, ho famantara-pitiavana ho an'ireo manodidina, satria ny fitiavana no tena fahazavana manilo ny fiainatsika. Satria io fitiavana io no mampiova ny fifandraisana rehetrarehetra, ny fifandraisana amin'ny zavaboary, ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona, ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Matoa i Jesosy manolo tena de satria ao anatiny ao ny fitiavana. Manolotra ny tenany koa ireo
voatokana natokana ho an'Andriamanitra tahaka an' Jesoa dia mba ho famantarana ny fahazavana amin'ny alalan'ny fiainany manontolo fa nafoy eo an'Andriamanitra izy ireo ka mahafoy manompo ny olombelona ary zay fanompoana izay fahafoizana izay dia fantatra sika ny loharanony dia ny fitiavana ka rehefa tanteraka io araka ny lazaisika teo dia miova ny fifandraisana na amin'ny mpiarabelona na amin'Andriamanitra na amin'ny zavaboary ka izay ny mahatonga ny hoe famantara-pitiavana izy ireo. Maro ny zavatra mifamaofao ka mila manana maso sivana isika ka ingane ireo voatokana anampy isika anana an'izany maso sivana izany ka zary repère fanilo hitarika sika amin'ny Jesoa izy ireo araka ny vavaka ataosika rehefa manao vavaka ho an'ny vocation sika omeo religieuse vonina sy mahafoy tena ny eglizinao ho vavolombelon'ny fitiavanao hatrany amin'ny faravazan-tany. Ry kristianina hava malala amin'izao fetresika ny congrès eucharistique iombonan'ny nosy Cannes 2024 dia enganie ianararoatra isika ziaby andalina ny momba ny Eucharistie ka hitoetra ao am' Jesoa ka zary mpampiavana araky ny teny fanevany congrès fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao. Pray tampo ianareo ziaby hitondra sika ho eglizy olo velomin'ny batemy miara-dalana mandray atanana ka zary misionera tabernacle velona raha ny lohevitra ny synode no resiny. Mbola zazakely tokoa i Jesoa no natolotry Maria sy Josefa tao an-teboly toy izany koa no ataonareo ray aman-dreny rehetra mitondra ny zanakareo atao batemy ary dia no arabain'ny papa manokana tamin'ny fetin'ny batemin'i Jesoa ireo ray aman-dreny mitondra ny zanany atao batemy. Adidy aman'andraikitra lehibe sy mainsy tanteraina izany hoy ny papa. Hitatsika eto fa sy vitany hoe nanolotra fosiny Josefa sy Maria fa nanabe azy ao anatin'ny tontolo mikolokolo ny fifandraisana amin'Andriamanitra, fifandraisana amin'ny samy olombelona, fifandraisana amin'ny zavaboary. Tadiditsika araka ny voalazan'ny evanjely fa isa-taona no mandeha manao pelerinage any Jerusalema ny fianakaviana masina. Ry kristianina havana mila tontolo mikolokolo ny fifandraisana ny zanantsika kehitriny raha tisika anana fivelarana marina mitodika manokana aminareo ray aman-dreny sy ray aman-dreny mangataka batemy ao sy ireo manana zanaka eroso amin'ny communion voalohany ao ka nao tahaka ny masiny Maria sy masinday Josefa ianareo mila accompagnement ferahandia ny zanatsika aza vela andeha irery ary zany indrindra no antony nampirisinansika hitondra azy ireo zay anao communion voalohany aty amin'ny fanatanterahasika ny congrès eucharistique mba anaovany izy ireo expérience tahaka nataon'i Jesoa nanao an'izay expérience izay mitoetra tao an-tempoly izy ka nitolagaga ireo zay niaino azy enganereo zanatsika anao communion voalohany tonga ty dego anao an'izay expérience izay ka hitondra ny Jesoa koa eo amin'ny mpiarabelona azy raha ny tena marina dia sy hoe natolotra ihany zany Jesoa fa azo lazaina fa nanolo tena koa izy ny fiainany manontolo taty aoriana no manamarina izany ary zay ihany koa no antenaintsika avy amintsika amin'izao fankalazana ny congrès eucharistique ka anaovasika sy kiraikiraiky fa indrindra ireo zaza anao communion voalohany an'izay expérience zay azo lazaina fa sy miverina eo amin'ny fiainana izay andesika hiaraka hivavaka tokoa ary hitondra ny fiainansika anolotra ny fiainansika manontolo amin'Andriamanitra tahaka nataony i masiny Maria sy masinday Josefa nanolotra ny Jesoa. Marina fa anio dia andro maneran-tany hivavana an'ireo ao anatin'ny fanokana tena manokana fa na izany dia isika vita batemy koa dia efa voatokana ao an'Andriamanitra ka antsoiny ary sika hanavaon'izay fanokana tena sy ny fanolora-tenasika izay ka ahatonga sika ahafoy
ary ho famantarana ho fahazavana amindreo manodidina sika. Ny hoe kristianina araky ny efa naverimberina amintsika dia avy amin'ny Kristy ka engany ho zary Kristy mpiarabelona amin'ny olona tokoa isika. Ary izany anarana izany dia ho tahaka ny nataony Simeona sy Ana nandray ny Kristy ankafaliana ka nanolotra azy. Isika koa mandray an Jesoa amin'ny Eukaristia ka engany ho tahaka ny Ana sy Simeona isika ka anolotra an Jesoa fahazavana amin'ny mpiarabelona amintsika. Marina mety misy toerany anohitra izany kanefa isika matoky ny asan'ny fanahy masina koa. Ka rehefa mandray ny Jesoa isika amin'ny communion dia oka anana fiainana eukaristika ka hitondra an Jesoa amin'ny mpiarabelona amintsika ka tonga sika ho EOV missionnaire vita batemy ka iraina zary tabernakla velona. Izany rehetra izany no voafitona ao amin'ny Eukaristia ary asongadina manokana amin'ny congrès eukaristika Kenna 2024. Ry kristianina havana aokary mba hivelona bebe koa an'izao andro lehibe izao sika, andro ny jirony masina antoky ny fahazavana de Kristy, ary ansoina manokana ireo manokatena mba iredretra ny fon'izy ireo ka zary fahazavana manilo ny hafa. Isika no jiro masina eo amin'ny mpiarabelona misy isika ka hitondra ny fahamarinan'ny Kristy isika, ampanjaka ny rariny sy ny isiny eo amin'ny fiainansika ao amin'ny Kristy sy amin'ny alalany, ary miaraka aminy hivelona ny fitiavan'ny Kristy ka ho mpampiavana isika araky ny lohevitra ny congrès eukaristika ka ho mpampiavana amin'izay rehetra ataosika ka ny fihavana na tokoa no manasitrana an'izao tontolo izao. Piray tampo ianareo jiaby. Izany no tanjon'ny congrès eukaristika homanisika ka ansika anao départ vaovao na eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely, na eo anivon'ny diocèse, na eo anivon'ny firenena. Koa mba ho fahazavana tokoa ny isika hivelona ny maha EOV miaradalana mandray atanana zary missionnaire tabernakla velona ho fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka mandalo mpinona miaro miambina mikolokolo ny zavaboary ifampisimbona ifanasoa ka ikasaka ny soiombonana. Iezaka mboly kakazo sika fandrindra amin'izao fotoana fambolena azy izao hiaro ny tontolo manodidina mba hanambarana fa famantara-pamizena tokoa ny fiainantsika manontolo ka fahazavana ho an'ny hafa. Masiny Maria Renio, masinday Joseph, mivavao anay mba hivelona ny vocationay Israelay izay fa indrindra ireo voatokana amin'izao andro aserovana azy ireo izao. Mivavao amin'ny fianakaviana mba ho eglizy kely tokoa satria ny fianakaviana ny kanikesany vocation ary ny azo ny vanikolakana ny tanina ny rininy tsara. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray
olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaharam-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fahia.